Fantatra tsara ny hoe manao am-po fa raha hanao am-po ihany, inona ny tena tsara atao am-po? Asaika ianao hiaraka amin'ity izany araka ny soratra masina isika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra an'Andriamanitra manana an'ity tombontsoa amin'ny fotoana irahana ity indray isika. Ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy fahavalo, misy valiny anankiray amin'ilay hoe raha hanao am-po ihany dia inona ny tsara atao am-po? Josoa toko voalohany andininy fahavalo, andevaka itsika aloha izay araka ny tenin'ny soratra masina mantsy dia io zany no baiko nomenan'i Josoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao hanao arak'izay voasoratra eo ary amin'izany dia halavrary ny lalànao ianao sady ambinina. Izay zany ilay teny. Rehefa mandinika an'izay teny izay isika dia mieritreritra fa ny atao am-po zany dia ilay teny ny soratra masina. Inona ny mahazo antsika matetika? Ity fo ity matetika fenoana zavatra mampalahelo. Nataony namako an'izao kosa, nampiarany zavatra nandreraka, nofitahany dia miletika ato am-po araka ny fomba fiheverantsika azy hoe ao am-po dia manao am-po. Na fifandraisany eo amin'ny mpivady io, na eo amin'ny mpiraitam-po io dia lasa manao am-po. Misy moa ilay hoe fo lentika satria ataontsika mitoetra betsaka loatra ao anatin'ny fo. Ilay fo resana moa zany dia ato an-tsaina, miletika lalina ao, ilay ratsy natao dia tadidy foana iny, andao soloina io fa fotoana mety izao. Mihazona ny teny ao am-po. Inona ilay teny? Araka ny voalaza teo dia hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, mandehana araka an'izay voasoratra eo amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa ny tombontsoan'izay dia hoe ho lavrary anie ny lalànao sady ahazo fanambinana ny fiainana ray manontolo. Dikan'izay tsy maintsy manana fifandraisana mafiorina amin'Andriamanitra isika, satria io fifandraisana mafiorina io ahatonga antsika tena ho lavitry ny ahiahy, ny fanaintainana, ny nenina sy ny kaikitry ny zavatra hafa rehetra izay mety manimba amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny zava-niseho tamin'izany fotoana hiatrika ady ny zanak'Israely, ny vahoakan'ny Tompo. Inona ilay ady? Dia ilay ady hahazona ny tany. Manan-tompo io tany io zany raha ny zavatra efa nisy teo aloha, fa Jehovah kosa efa nilaza fa ny tany izay ho diavin'ny tongotrareo rehetra dia efa omena anareo ary anareo madiodio izy izay diavin'ny faladianareo ary nivelatra be mihitsy hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny tany efitra izay. Raha hiady zany dia mila fanazarantena mitafika. Iza moa no tokony nanao an'izany? Nanana fahalalana betsaka momba an'izany Mosesy tamin'ny fony izy mbola tao amin'ny nivon'ny Farao, fa tsy nanofana an'izany Mosesy. Josoa indray lehilahy mpiady mahay, izy mihitsy ny toetrany mihitsy zany nefa mpiady mahay, fa tsy hoe mpiady an-tsena na mpiady amin'izay tiany edivana fotsiny, fa araka ny adin'i Jehovah io. Dia izao mila fanazarantena ilay ady. Fa inona ny tena nilain'ny zanak'Israely? Tsy nisy gladiateur loatra tao, na tsy nisy olona voahofana tena hoe tsara hofana amina ady, fa vahoaka marefo aza nentin'i Jehovah. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe nilaina tamin'izy ireo ny fanolorana ny tena, nilaina tamin'izy ireo ny fankatoavana izay rehetra asain'Andriamanitra natao. Izay ihany no nilaina tamin'izy ireo ho fitaovam-piadiana. Mila matoky an'Andriamanitra arak'izay efa namplazan'Andriamanitra tamin'ireo teny fikasana tany aloha izy, fa tena ho anazy ny tany izay androany an'ireo mipetraka eo amin'izao fotoana. Amin'ny mampitarika an'i Josoa, tena nilain'i Josoa koa zany ny mihaino tsara ny feon'Andriamanitra, dia izay koa ny fomba hitarihan'ny vahoaka andeha amin'ilay lalana atoron'Andriamanitra hoe hatongavana ao amin'ny taniny. Tahaka fileferana mandrakariva amin'Andriamanitra zany. Andaontsika tena hilefitra ao amin'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra mandrakariva ao any amin'ny fahombiazana. Ahoana ny fomba hanatanterantsika an'izany?
andeha atao hoe tsotra nefa sarotra amintsika amin'ny mahatanteraka azy matetika noho ny azakazaky ny fotoana sy ny adidy amanandraikitra. Inona ilay hoe tsotra nefa sarotra? Ndao hanokana fotoana amaky ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'izay fotoana tokana izay. Ifandray aminy isika dia hazava ny lalana. Izay le hoe tsotra nefa toa sarotra. Mahavita izany ve ianao ao anatin'ny andro anankiray manokana fotoana? Raha mbola tsy nahavita isika, andao hiezaka. Ary tsy izay hoe mamaky izay fotsiny, fa esorina aloha ny zavatra mipetraka mialoha ao an-tsaina, mibahana mialoha ao an-tsaina alohan'ny hamaky ny soratra masina. Izay ny atao hoe miaino an'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo ny fontsika izay hitazonana an'ilay izy, hiazonana azy zany dia mila vonoka indray an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Misaintsaina tsara izay tian'Andriamanitra ambara amintsika ary mazoto mampiatra azy. Ireo no anasako anao, anasan'ny Tompo anao, anasany antsika mba ho tanterahantsika amin'ny fiainana. Ndao andinika tsara ny soratra masina dia avy eo misaintsaina tsara azy dia mandeha araka an'izay voambara. Ampiatra an'izany isika, misaotra an'Andriamanitra, entiko ambavaka ihany koa ianao. Vavaka isika. Ray malalo, marefo zahay fa ny fampatanjahana kosa dia avy amin'ny fitokisana amin'ny herinao irery ihany. Ary efa nomenao izany tsy ambaratelo izany mba hahatonga ny fahombiazan'ny tsirairay ny isam-batan'olona. Matoa izaho sy ity namako ity fa hanatanteraka izany ho anay ianao, kanefa kosa mitaky ezaka avy aminay dia ny fifandraisana aminao amin'ny alalan'ny fandinihana ny soratra masina izany ka ampio izay hazoto hitozo hamaky ny tenin'ny soratra masina, andinika lalalan'izany ary ampiatra izay voambara satria ianao no miteny. Tanterao aminay izany fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.